atao hetsika ihany koa mifanandrify amin'izay ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana izay ny Zandarimaria ao Betroka ny ao Androy ary niaraka ny asa ihany koa tamin'ny mpitandron'ny filaminana atao Ihosy mazava ho azy maro ny niara-ny asa ary dia nisy ny vokatra ny vaingana. Niapatrapatra ny faty tao Vohidratsy, commune ambanivohitra Soanala, distriktin'ny Betroka ny aliny alatsinainy sy ny talata teo vokatry ny fifampitifirana teo amin'ny dalo sy ny mpitandro filaminana. Tsy latsaky ny 20 ireo dalo no lavy tamin'ity fifanjevona ity ary ireo omby dia tavaverana tamin'ny tompony, akoatra ireo izay novonoan'ny olondratsy. Ao anatin'ny toerana mampisaraka ny faritra Androy sy Anosy na limitrofe eo amin'ny commune Berakety sy commune Soanala no nisehon'ny alatromby sy ny fifampitifirana. Niara-nisalay tamin'ny ady tamin'ireo dalo teto ny Ihosy na ny Unité Spéciale Anti-Dahalo sy ny miaramila avao amin'ny BIA Ihosy na ny Batallion Inter-Arme ary ihany koa ireo zandara avy ao amin'ny groupement Androy sy ny compagnie Betroka. Mahery ny 20 araka izany ireo mpitandro filaminana noho ny famitana tamin'ireo andian-dahalo manodidina ny 20. Ireto farany izay nitondra basy avokoa ny akamarony. Isan'ny nazahoana ny vokatra ihany koa ny nampiasana ny angidiby izay nitifitra avy eny amin'ny abakabaka no sady nanoro ny lalana ny tsoandreo dahalo ho an'ireo mpitandro filaminana mpanarady amin'ny tanety. Tao Androka sy maro mandroso izay samy ao anatin'ny commune Soanala no nidiran'ireo dahalo ny aliny alatsinainy ny fotalata ka omby 40 amin'ny 100 no lasan'izy ireo. Ireo zandary avy ao amin'ny groupement Androy ireo zandary nanao opération izay notarian'ny commandin'ny groupement Androy dia efa tao antoerana tamin'ny fotoana io ka raha vao naray antso dia niroso tamin'ny fanarahamby.